Iny fanadihadiana iray iny no anakatonantsika ny vaovao ara-politika ivadika lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa isika. Nampahafantarina omaly ariva tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny vokatra vaovao an'ny DHL antsoina hoe Pakilo, vokatra izay ahafahan'i Madagasikara mifandray amin'izao tontolo izao noho ny fahafahana mividy entana samihafa any ivelany amin'ny alalan'ny internet. Manomboka androany dia afaka mividy ireo entana tiany amin'ny alalan'ny internet na achat en ligne isika eto Madagasikara ary voatitra eto toerana mihitsy ny entana noho ny vokatra vaovao Pakelo any DHL. Ny DHL raha teo no mikarakara ireo dingana rehetra amin'ny famoahana ny entana any amin'ny faditseranana. Raha ny fanazavana izay noentin'ny Tale General'ny DHL dia mila misoratra anarana amin'ny tranokala www.pakelo.com ny mpanjifa izay tokony manana carte visa. Omen'ny tolotra Pakelo adresy eny andafy anaterana ilay entana ilay mpanjifa ary ny tambajotra Pakelo indray avy eo no misahana ny fandefasana ny entana etỳ Madagasikara izay tokony ho tonga eto atoerana ao anatin'ny 2.70 ora. Andriamatoa Silofra Soarawana izay nisolo tena ny ministry ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola dia nanoritsoritra fa anjaran'ny departemanta izay sahan'izy ireo no mankahery ireo mpandraraha ara-toe-karena mampiasa vola na dia eo aza ny toe-draharaha izay lalovan'ny firenena ary miaro ireo orinasa izay mandray andraikitra mba hampandroso ny firenena malagasy toy ny DHL.